rimbina nosoratany haingony fity ireo anomeaina ny tantara anjarilivo tahina nantenaina olo miazanirina lemek ary saloy tovirazana mamonjo ny nandray feo olo miazanirina nanatotosa ianao mipetrahinao dia ndao aloha mba iresaka kely vetivety iresakina nefa ianao nge tsy tokony mbola hivizaviza fa makaina efa nahatsapa fiovana tao rin'ny nanana an'ilay fanafotony mendry zareo farany iny ve tsy za aloha niresaka fa ianao fa maninona mivadiko fa za maninona tsy hitako izay tokony horesahana momba rera-tsaina sy rera-batana tsapako izany saingy indrisy tsy mba afaka manampy anao tsy fidiny ho anao ange efa mizaka rery ny fitadiavana rehetra atao tranontsika ianao mbola tsy mety misokatra amin'ny tantara amiko ny olanao ihany koa fa miaritra miady-tsaina rery tsy karitra nge no mitomany mangininy reny miezaka mitsiky sy mifaly ianao eto masonay fa hita sy tsapako daholo ny arerahanao anatinao any na izahanao afenina mafy aza tsy resy aza misainany amin'izany ianao fa izay asalamanao atao adidiko aloha izao no misahanany ato atokantranontsika dia ataoko ampitiavana tsy mora ngeny sady mamelona n'ireo zazy ireo no mbola tsy maintsy mikaroka amin'ny fanafody kokoa za ray mpianakaviana natao amelona tsy vita amin'ny velomina fa mbola manavezatra amin'ny vadiko amin'ny fitsaboana anahy fa angamo sitraponao zany raha nanasafidy ve aza miasa saina amiko tsony ianao ry vola ny vola tokony hividianana fanafody sy olanina amiko hividiano sakafo na angony tsy njovana no avy ny ankizy tsy amelanao zany ary tsy resy vitako matoa ataoko fa tsy fiarotako aina tsy hoe manao nitserany aiko koa akory za ngery vola ka efa tsy antenaina tsony fa manina raha tsy miteniteny foana oatra izany ka mariny zaniko adininao anga le tenin'ny dokotera tamin'iny raha tena tia ahy ianao dia aza miteny an'izany tsony vola tsy aleo ve tonga dia mionona denin'izao dia tsy mandany vola tsony fa arena fotsiny zany nefa tokony anaovana zavatra hafa raha mbola misy ny aina dia misy foana ny fanantenana fa aza manary toko ohatran'izany mila miady amin'io aretin'io izay vady manjanakao tsy tiako ianao andany andro sy vesatra tsy antenaina tsony tsy vesatra izany ianao amiko na efa telo anaka azy ianao azo lazaina mbola tanora sy mitanatra ny endrika mabika anao azoko antoka fa mbola misy vonina ity sampiadana anao mitsodrano anao mangina ianao ka fa inona indray zao no mampiasa sainanao rereo ny fiainana fa natao fiainaninona tanydray ho ny tia reny malalako ty tia indri tsy mety manambady ty zao ny voalohany ohatray fa iarako hovadintsika nga ho nisy sa inona ny tokony anahirana anareo amin'izany ny fiainanao no avinao no mampiasa saina raha mba manambady ohatry ny olon-drehetra mantsy ianao dia ny vadinao no mamelona sy mikarakara anao fa tsy sahirana ohatr'izao tsika mikarakara fa tsy karakaraina rehefa azo indriny tiako atongavana dia izay tsy resiko manahirana ny saiko efa sao zanona kely mihitsy ngely zanako any mandehana mba mitsidika any fa oviana zao ndriny mba tany farany ka izy hitako faran'izay aza tena efa tsy karotro laniny aretina mihitsiko
aleo alaina ty izy ry siza. Maninona tsara Zany ho a? ny fahasairana antsika aza nge jere dia mbola ampiana fikarakarana ny tsiresy koa. Za aloha aza ny anterana amin'izany mihitsy a. Ny vady aman-janany eo koa. Izy menakavy izany alaina hipetraka aty daholo raha azoko tsara. Maninona raha tsy mitady raharaha Ka mampalahelo volana miady rery sady mamelona azy telo mena-daniny manenjika amin'ny fitsaboana ny tsiresy. Ny hofatrano eo tsy andaniny. Ny fahasairanany zareo tsy takona fenina dia manahirana be ny vavan'olona. Ohatrany hoe tsy mivaky lohany zareo izany tsika fa migalabona ato amin'ity trano be ity. Zareo nefa miafy mandoa hofatrano. Zay aloha Tatatoa be ve vao oviana no niteny an'izanyko. Fa na hipetraka aty aza ngery zareo aleo samy anana ny fiainany ihany. No antsika aza ve manahirana antsika ko. Sao dia vao maika re hitambe sarany eo ka. Atao mazava tsara re fepetra. Mitokambilany zareo fa tsy misy mifangaroaro izany eo. Ty aloha ny vola dia mandana metsena fa taraiky. Tonga koa dia vidio mofo maraina fa tsy zany indray koa no amoazana eo. Ary izy ny lasa fa na 500 ividianana charbon aza tsy misy Sao dia mamoaka iray alina ariary tamiko izany indray. Ka tsy nitsidika andrafely tany amin'ny hopitaly fotsiny ny voahanareo teo. Ie, fa rehefa nandefa n'ilay valopy asiana tsipaipaika zareo dia hitako efa natevina. Tsy nandrotsaka fa naka kely aza ny nataoko. Toky Toky! Ahoana tompoko? Fa taiza foana moa zany ianao ty Efa impiry avazavaza miantso teo fa tsisy mamaly mihitsiny. Fomba tsy mianatra kely dia tsy hita mijanona ato an-tanàna fa mirifatra ohatran'ireny soavaly tapako fereny. Ndrarato tsisy vita mihitsiny. Ale miditra ry dia ataovy ndrara fa tsy lozana be koretaka eo. Ary fa iranomaso io fa tsy fanahiniana atao ahitany dadanareo eo indray. Ohatran'ireny defa ampijaliana be ohatran'ny ninon'ireny tony. Eny tompoko. Maniry kely zany ndra zaza. Hotry, fa ho aiza? Akarivotra kely ary mama fa leo an'ilay matory fotsiny tsy manao ninina eo am-pandriana. Dia maninona nefa raha miteny dia nentiny. Za ngery mama tsy malemy raha mijanona foana ao an'efitra ao no alemy tsy fidiny. Ka jerenge ianao hoe sahirana ohatran'ny ninona. Mila manatanjatena ary mama. Ary fa naninona indray tokiny. Toa mivindavinda sy mirivadrivatra ohatran'ny ninona. Mety ny ady tamina manontany indray izay dia atiany mamatrapatratra. Efa tenenina foana tsy hivoaka any fa mafy loha ohatran'ny ninona mihitsiny. Veloma re. Ary zay zany zareo vao naheno hoe narary Efa ela ireny nahafantatra fa le akany aminareo tsy tiany loatra. Hatramin'izay nahatongavanareo tato nge mba bebe mpamangy ianao Le lalana makeny an-trano koa aloha somary manahirana. Tia marina retsy ny volana meny nampinampiana sakafo ny tsiresy sy ny fanafodiny hony dia voankazo vidiana fa zay zao ny tena ilain'io andeha etsena fa sao dia hitondrana. Oka izao fa hivoakany avy eo. Ohatrinona? Ray alina ariary. Olona ohatra andry dadato reny moa dia ray alina ariary no mba foiniko. Ianao koa zany. Ka raha ny fiainoana azy ny resaka tamintsika teo dia ohatra reny ametraka 4 million reny ry zareo. Ohatra mangamanga matevina ihany ny hitako natolony bebe teo Za koa loatra nahita ihany hoe mangamanga ny nomeny fa... Iny reny meny matoa iny meny mama fa nareo koa zany Mangalatra mihitsy bebe iny. Moramora ry toka. Ka tsika kosa verina eny efa mahatra kely ohatran'izao mbola angalariny ihany ny vola omeny olona ny tata. Tsy matahotra an'Andriamanitra. Mama ve dia anao an'izany ry toka. Izy aza malaelo antsika ohatran'ny ninona. Ary mandana jereo fifa fa tsy lozana be resaka ohatran'ny vehivavy eo. Andeha tsaka vetivety aloha any tonga dia etsena fa mety tsy tafakatra ty. Ifidianana yaourt ianao. Akondro zavoka dia efa ampy
sambatra mihitsy aho manana anao ry vady malalako. Tena tiako loatra ianao. Niditra ny zanako tsy resina ny apaka lalan-draha tsy fidiny ato raha zao no mitony marina mafy a. Fa naninona indray a? Nanenjika ny mifatina koho iny izy dia nazeran tao ny vonikazoko rehetra. Ohatry Vaky miparitaka daholo ny poako. ka sivsolon'ny reniko. Raha solo moa aninona. Mafilo zany dra zazaka. Rehefa miteny ianao dia diso foana. Manoatra noho ireny masika sy bekizintiny ireny. Za aloha dia tsy miraharaha izay fiheverany ihany e. Asiako ny rehefa manadala ny lohako. Lamina angentsika tsy teo ireo e. Zao lasa be korotana sy misavorovoro ohatry ny renininy ireny. Ka reo ny an'ny tena kotakalo ny aniza milamina e. Fa mba afaka kosa aloha tsika teo zareo e. Zahay kosa aloha dia marina e. Volana aza mba manome anao ihany na dia tsy mikambana sakafo azitsikako. Kalaka etriny very sy zanome eo fa tonga dia alaiko a. Rehefa misy miantso mampandre aho hoe amanga, tonga dia niany ataoko tonga aloha. Lasa tsy matoko ny akamaroan'ny fianakaviana dia aty amiko ny manome vola. Izay tiako omena azy avy eo. Ka gagabe nge zany resa voangy vola tsy mivaky lohany tsy resy sy ny fanafodiny. Nefa mbola mangala tety zany. Saingy tsy hitako izay nitenenina. Le zanak'olona indray ny antsoantsony tody ka ianao tao ambadika izany. Samy miaro ny drambony tsy ho tapaka ioko. Eny zanaka. Raha maty aho, matesa raha havako. Samy sahirana amin'ny fikarakarana azy ato ihany ka tsy aleo hoe mba hifampizary. Hitako sady zareo azy efa mba tsy manofa trano. Fa maninona ny zanako? Maninona ho ahy ianao? Ndao tsika rineno tany antrantsika. Fa moana? Manana ny tranotsikitsika dia maninona mijanona ato. Ka dada nge mbola marary dia tsy afaka montsika raha tsy sitrana izy. Ka za tsy te hijanona ato tsony ka. Aloha izay sy mity izany ody. Sady za efa mahay manao raharaha. Na diditra tato indray dia be dia bebe. Izy mihitsy nefa kisitina be ohatrin'inona dia za foana ny lazainareo fa maditra. Ka izy ange olon-dehibe ry toky. Tsy tsara loatra mamalyvaly olon-dehibe. Indrindra raha reny fomba famalonao reny. Fa raha olon-dehibe zany izy dia marina dia za foana ny diso. Resaka fahaizany miaina sy fifanajana ny tiako resahana aminao e. Raha misy tsy zakanao dia tenenao amin'eny dia izay no miresaka. Ianao aza tsy samy teny andry zareo akory fa manaiky izay teneniny foana. Ilaina foana ny mandefitry. Indrindra rehefa aty an-tranon'olona ry toky miaritra kely fa efa ho sitrana nge dada dia oditsika. Efa be dia be moa ny zavatra manahirana ny saineny. Aza-piana tsony. Ka zareo raha tsy saina be. Zavatra tsisy dikany dia hibedesany anay. Tianao zany raha marary koa neny. Reraka neny fa mba hampiotoka. Efa 12 taona sy misaina be ohatranao io, afaka manampy tsara. Anampy aneny amin'inona? Voalohany aloha manampy be any dada sy neny ianao rehefa mandefitra sy tsy mamalyvaly amin'ny bebe sy taty tsony. Dia mijanona tsy mamarana atao ampianarana hatramin'ny farany aloha ianao amin'ity fa tsy arako ny sady manenjika sakafo sy mitsabo any dada no mikarakara anareo. Raha mba atao avoavo tsara ny ontana fa zao ve dia hampahazo eny. Merena aloha namboarako azy. Saotra. Be korontana koa ilay vadinareo ka. Jereo nge ny ato aminareo e. Ny antso azo maraina teo soary fa misy asa maika sady tsara karama hony e. Dia izay tsy nahavitanina andamina ny tsony fa milamina foana io isan'andro. Ka na marary tokony ho sitrana aza very tsy resy tsy ho kivy mahita an'izao Ka tsy fidiny mirotoroto loatra ny vadiko indra mama. Manana anazy aloha e. Efa taona izay ny tsy afaka ny asa tsony fa mbola vitany ihany ny karakarana sy mampisakafo ny zanakay.
ka zany ange natao hoe mpivady mifanoana sy mifanampy na amorana amin'ny sarotra voady nataony izany fa raha vehivavy hafa ny teo amin'ny toerany amin'izao fiainana sarotra izao tsy ho voatanako tety izany na manam-pitiavana be takan'inona aza raha misy fahalasana akory mama dia mba aza vela horery ny vatamanjanako aza dia mirediredy eo koa e mingavy anao ary mama ampio volana iahany zanakay dia toany sy ampio izy arak'izay azonao atao anao ny didy tsy vitako lamba tseza vao napetrako teo eo mitomany eo ihany angera tsy vao maika ataoko marary eo mbola mitady ve okizay tatia mitady konga zaharaka pohana fa velao zandrinay tsy ireo raha tsy efa maratra ny tanany ka mahafinaritra ny mijery an'izao zaza efa tsetsoka be inona moa ny tsy hainy dia mbola tiakapataloha ihany ty aingana ty sakafo ny vava fa ataony ambavany kosa ve iny maloto iny amin'izay rikoriko tsara dia tsy manao maloto eraky ny tranontsony amin'izay fatany tsara fa ratsy ao sakafo ny vava aingana velao izy siza velao izy tatia siza ataonao inona ny zanako ary neveriko fa natory ianao tsy misy ampijalianao ny zanako na maty any am-pasana aza ve tsy fo mandrean'izany toloko sy talao anjanany izany mba matahora an'Andriamanitra ka ny zanakareo tsy voataizanareo araky ny tokony ho izy ihany ko ny fahataroakan'Andriamanitra ny idikidirana lalina zaza nge reo sady ninina kosa ve nataony dia ny maloto ny terena hoaniny raharaiko inny eto tsy misy zaza na olo-dehibe izany rehefa manao ny tsy mety ihany dia faizina izay ihany raha ianao izany mba hianterana amin'ireo zanakireo dia ahoana dia inona kiny idirako zaza mba homena problema fa izany mbola tsy hiterahako nanao azy nareo tsisy ny fampierako ifampiatehatra amin'ny ahoana moa izany raha sanatria tsy etontsony tsy ahamianatra anao ny anapozina n'ireo zanakireo rehefa tsy mifanaraka amin'ny sainao marina noho ny fanakorytanana sy ny fanampitehan-javatra ataony mahatonga ny olona mampiasa pozim-boalavo tsy haiko zaza ampidirina problema mihitsy aloha fa lamina sy ny aina tsara mihitsy izay talohany natongavanareo teto fa manino dada dada ao fa tsy maninona lesy misy manindrona kely fotsiny lohako ary mandehana eto miakatra any io matory sao dia mitsipaka tampiko eoko zandray no azo loza eto nitsaiza ny vavanao ka marina izanyko aingana ary toko dia vafoany maloto ny zandrinareo ka eny tatia sasoafarak'izay aingan'ireo lamba tsezako ireo ataovy izay ahamaina azy androany neveriko fa ny zanako mianta sy be taraina ka hitako miariary zao fa tsisy fo marina ianao manao fon'olona tsy miteraka ka atsaka anaty lapoaly io zay tsy mazaka mipitsika sao dia verinao fa terena ary nareo hijanonaato sady leo be korytaninareo koa izay ny tena marina ianao tsy terena hijanona fa mahazo mandeha raha tsy te hiara ihana amin'ny bekorotany tsy tranonao rery ato tia koa mandraky ny fofaty mbola miady lova ihany mato dada ngena dada misaotra zanako ndao andeha ka nareo koa motony kely vovokaina nefa milangalitika ohatry ny ninonako zao nareo saika amono andray no tsy ngidigidim-poana tsy hay hoe aninona ndao dada ndao andeha zao veny voatonga mbola tsy voataona daholo ary ny entana tao fa efa manomboka maizina dia nody fotsiny aloko mba ny voaboaka anakarivotra ianao androany saika fa tsy tody miverina reraka be indray nysoratany dada tamiko ty trano ty i mama no mitahery ny taratasy manamarina n'izany tsy misy nizaniza afaka manala mivady aman-janako ato fa anaty fa manino ianao no miteny an'izany raha toka sahirana amin'ny famelomana azy telo menada ianao dia tsofoko rano ivaritra nyty
tsy olana mihitsy nalova aza. Tsy misy an'izany. Nitondraka ortasy akondra ianao, nahita zavoka ihany koa. Vola. Tezao tsara ny zanako dia misaotra teo foana sy tamin'ny zavatra rehetra vitanao ry vady malalako. Vady tsara sy mendrika ianao. Tonga indray ianao. Tsy tiako ianao miteny ohatran'izany ka. Tena tiako ianao ry Vola. Za koa nge tena tianao ry tsy resy. Tsy miova ny fitiavako, ary tsy ova mandrakizay fa aza matahotra. Mandana raha aloha mixeuse avoankazo sy yaourt nentinao zany fa manka hoaniko e. Fa tsy nisakafo atoandro indray nga ianao? Fa ataoko amin'ilay itiavanao azy mihitsy. Bizo alova manera vadiko. Aza ela. Eny re. Toky. Toky. Ahoana izay dada? Inona ny tapifipifiny laharery fa via ty e. Avita kaiky ny dada. Faroviana kay dada voasitrana. Fa efa tsy te hipetraka tsony sady te hiverina hianatra amin'izay. Dia raha tsy ho sitrana tsony zany dada dia ahoana? Sitrana hoany dada rehefa manaraka tsara ny tenin'ny dokotera sy tsy miasa saina ozy neny. Rehefa lasy dada dia laharery sisan'ilay lato tanàna dia ampioneny a. Fa ho aizy dada? Fa manino dada ny miteny an'izany e? Eno tsara. Elazo ny lehilahy eo amin'ny fianakaviana dia anjara ny lany miaro ny neny sy ireo zandriny lahy reo. Mazava? Eny tompo. Tandremy so elandray ny vomaika adidita sy ampahory any neny. Eto aty ny tanany lahy. Taty. Tiako be nareo dia aza tiano mandrakizay zany teny zany fa tena tiako nareo vady aman-janako. Tenen'ny zandriny lahy zany rehefa lehibe matsiaro saina zareo any arinany. Zany Zay koa tena tiany dada. Fa dada hono tsy maintsy ho sitrana neo izy neny e. Dia hiaraka anao baolina tsy amin'ny tany malalaka indray tsika. Na emezany olona hoe olo dia be miara milalao amin'ny zazakely oatra ny taloha za tsy maninona. Mahatoky ny fahendreny lahy. Eno ary inona no nampitsika ny dada? Taditany dada ilay nomezany ankizy tamintsika ny lalao kalesiny. Raha mba miverina manoatra ny rendray tsika dia anamboarana kalesa ngezangeza kokoa fa tsy atonana telo ta. Dada! 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 Matory ve dada sa ahoana e? Dada! Ohatrany tsy mitepitsony fony. Dada! Dada! Tapaka indray ilay jiro dia nataoko tanana. Mahandreraka be koa ilay jiro maka. Ho simba koa io mixeur io nefa rany. Toky! Fa maninona ianao? Tsy mamaly tsy ho tatarineny. Ny tsiko fotsiny izy dia tsy nitetsony. Tsy resy! Tsy resy! Ilay hono izy dia izany ny raisany tamiko teo. Tsy mananjoa melantsika rery izany izy. Tsy resy Tsy resy Foaza teo ianao. Tsy resy. Tsy manaka an'izany Tsy tianao angazay tsy mba niezaka niatsina nohatra n'ilay aretiny ianao e. Neny avelanao rery miaraka amin'ireto zaza reto zany Fonao zany zay. Tsy resy Foaza teo amory vady malalako Tsy resy. Mangina ry neny tsy rerenao fa mbola eto mbola eto koa izay zanakao. Ary ty raha isaingana fa mitodika ty ihany volio. Mandana ka o rano mamanareo ry toky Ka lasa tokony ho izan'ilay tokako marina. Ohatrany tsy maty raha vatro. Ny fombany sy ny fihetsiketsiny dia rainina vela. Tsy nilosan-janaka intsony fotsiny aho fa izay vao tena resy lahatra tanteraka hoe tsy eo intsony ilay vadiko. Okizay ry mama. Mangidy sa nilosany zanaka izany.
tena tokony haterindray ty no mafy saingy efizay no anjarany dia mionontsika ry mama. Ty misy mosoara. iny ve tsy efa feno lelonjanakindri oko zao fa misaotra. Menomenona daholo ny olona fa tsy tokony nandevina ianao. Hadidy farany nataoko amin'ny zanako izany. Tsy misy iraraiko se fombafomba nareo any. Misy antony ngery mama matoa. Nateriko ny zanako hoe izay ny fanapahan-kevitra te mangina amin'izay fa mankaleo be. Sady zavatra efa vita izany. Okizay ry volana fa olona tsy tohinina io ifa maly tsy fidiny io. Fa tsy hamelako aloha. Tsy ataoko vita mora ny ainjanako ny esorina tamiko no netraketraky ny hafa. Tsy azoko. Olona efa niatsara iny. Ny dokotera aza efa niaiky. Nahoana ny vadika ohatry ireny tampotampoka io? Misy zavatra tsy mitombona be dia be ao e. Misy mampiaya mama? Aleoko aloha manakombona ny vavako. No avy ny aleo ilaza ny toyany. Ary aleo zany ho any fa efa vita ve ny konte? Efa vitako fa manamarina sisa ny ataony vola. Ray alina ariary le tao anaty falopiny ZB teo. Soraty tsara daholo mihitsy reny nomeny olon-dreny Soraty zay ry siza. Andraky ny efa tara koa reny mbola kely ihany ve ny vola nomeniko. Zara ry izy nanome. Dia atahoana zany zao reo vola reo ry vola. Tsy azo tehiriziny reo Tsy azo hividanana zavatra apetraka haritra koa. Atao ina moa fa hividanana vary, charbon sy izay provision rehetra ilaina. Maka 100,000 ariary mama. 100,000 ariary ve mba homendry ihany efa ho 900,000 ariary ny totaliny. Efa nakana vidina kafe sy ny fandaniana rehetra nge io ry mamy. Nameny vola ihany koa tsika tamin'ireny fiara ireny fa tsy feno ny toerana. Maninona nefa raha zaraina mitovy dia ny anjaran-drina landrian'izay fandaniana any Tsy hitako izay hidirako amin'izany. Raha tsy misy hidiranao dia inona izany no tokony hizarana azy roa? Sao dia verindrifandrirery aza ny novangin'ny olona teto Izany ndre niteraka azy, nahatonga azy teto an-tany, nikarakara sy nahalehibe azy sao adinindry. Sy izy io koa mba ory sy malahelo ohatrantsika. Anabaviny io. Tokony mba homendry kely koa izy. Tsy mahasolo loatra ny tia tena. Efa mila ho atsasaky ny famangina kosa ny azontsika tamin'ny fandrimbinana tsy kelikely ny tao anaty valotra. Mbola nilanareo vaniny ihany le vatin'olona. Ka raha tsy modina anao andreny aho koa piziko. Mety tsy kariny ihany ange aho hoe nanokatsokatra valopy manginginy ireny. Na zany aza mba kalikalma ihany nareo amin'ilay vadin'olona sao dia anangatra eo raha tompoky lahy mifanararaotanareo ny fahoriako. Mba moramory Sy efa lasa nritona ny voakany izy. Afaka miresaka malalaka tsika. Le toko boloky iny. Nanarabody azy ihany. Fa miaiky anareo koa aloha zahay tena marina. Samy manao zao ihany koa fa aza mody misary anjely eo So heverindry fa tsy hitako aza fa ampitombondry daholo ny zavatra mividiana. Mitovitsika fa tsy sahala. Sady efa lasa iny ny zanako dia aleo nararoatra haka izay azoko alaina Eno tsapako mihitsy ny fitiavana sy ny alahelonao an'iny zokoko iny. So dia verindry fa tsy malahelo ny zanako ary ahy Zanako ange iny narary aho ohatrandry. Saingy nandritra ny ranomasoko sy torevaka isaona azy mandrakizay aza tsy hiverina tsony izy. Dia miezaka mamadika ny zava-misy tsy ho azo lavina ho an'ny tombotsoako Zany no tena fahendrena raha tsy haindry Zany no mampatezitra anao ohatran'izao. Eto amin'ity tany be setrasetra sy feno ratsiny sy izay mahay miaina ihany no ela velona sy mateza. Fa inona marina ho azy zany no tianao tenenina tamin'ireny teninao reny. Misy mampiaya anao ny fahafatesany zokoko. Mitady fiarovan-tena dia mbola tsy manafitra ny fahavalo Zany koa mila ianarandrira teo ela velondry Fiarovan-tena amin'inona? Mitady hikitikitika an'ity trano ity vola. Fo maika tsy azoko. Mety tsy mbola tonga eo amin'ny taonany karapilo be ohatranao dia ela vao matakatra zavatra fa hazavao tsara aloha Na atovy sary mihitsy raha mety hikitika an'ity trano ity. Mama!
efa natolotra rahafahatro any Tsiresy ity trano ity dia misoratra aminy. Maninona? Zany ho a Fa maninona kosa ary dada no manao an'izany? tsy haiko aloha fa za aza tsy natadidy an'izany e. Raha tsy vola no nitonantonana ny resaka tamiko tamin'izany. Raha tsy dada rery tsy hananjohanao an'izany e. Tsy maintsy ny rahanareo nanapaka izany. Misy ny anao any anatin'izany. Sady ase hoe izany taratasy izany e. Andao aloha ampirimin-dreto fa tsy hitany olona e. Ny ala moramora teo le Dezy Soza fa ka manao raharaha angamba. Ka ny tompo-pahoriana kosa aza moa tsy hitako. Dia tsika rery izany ny andamina n'ity trano ity. Aleo iandray amin'ny vady aman-janany ka. Za tory fareraka. Ny eto amin'ny salon aloha atao e. Farafaratsy ny esoriny io latabatra nandriny Tsiresy io. Ndaondray ary ko. Ampio ary ahy e. Ao. Ary mba mafimafy ndry e. Ao ary e. Ao. Ry Tsiresy konge rehefa kaiko faty tokony tonga dia nanaty tena teny am-pasana dia tany natao fombafomba rehetra dia tsy nanariran'olona ohatran'izao e. Mba moramora ty vava ry siza. Fa inona koa io raha mandrika amin'ny tanandry io e. Eo e. Tsy haiko. Ndre. Mety nisy fantsika mandrangaranga ao fa tsy hitako. Mijinika be nge zany raha zany fa mandana aloha sasao e. Sy misika kely ty ve ranga dia mampitsiny ny karabe ohatran'izao. Sady tsy mety mijanona. Aleo asiako siramamy. Mama nga zany? Mama. Ato ahy e. Fa izy zao? Ay, ato ianao. Ka efa niteny andry aho hoe andamana aty ambany aho ako. Aza manany ihany ranga. Inona no ihany aniko amin'izany fa zanga zazakely amindry e. Inona ny treritreromanao anahy amin'izany? Fa inona koa loha ty mahazo andry e. Ka raha tsy misy afa-tsitsika senao ary ato dia iza zany ny any ambony manakorotana teo e. Tsy hitako izay mahataitaitra andry amin'izany. Mety ny zanako vola ohatra. Tonga dia eto miakatra izy mirahavavy ry toko dia midina manampy an'ny neny avy eo Eny tompoko. Miala tsiny fa mila makasena kely aho. Ka omeo taratasy aloha za. Hidre tsy ampy ito e, ataovy betsabetsaka. Isa daholo le ferapary ireny dorana. Fa maninona? Dorana etsy atokoa na nahodikaina fa ohatrany mbola manarakaraka raha tompoko lahy. So dia verindry fa azo tehirizina koa azy ireny. Salama sefo. Misy azoko anampiana anareo sa mitady aniza? Saky hitady madama rary ny erina volana azafady. Zany ho izy tompoko. Ay,
Manaraka anay zany ianao zao dia zao. Fa ahoana sefo? Efa nandefa taratasy fiantsonanao taty ihany zay fa tsy tonga ianao. Tonga izay raha izay ny andrasanao. Fa misy inona tompoko? Tsy naharay an'izany a? Mbola nandefa rappel zay rehefa tsy tonga tamin'ny fiantsona voalohany nalefanay ianao. Aingana madama? Mety lera fozako angamba nandray an'izany tompoko fa za matetika tsy eto. Voaray zay tompoko fa makany a, andamina kely fotsiny dia... Fa ahoana sefo? Ela be zany madama fandao andeha. Aza ianianao mihitsy ny asanay zafady fa manan-katao zay ka tsy andany andro aminao eto a. Mba miangavo mo sefo. Malaky ianao e. Aleoloha hikarakaranjanako a, tena ho avy any a tompoko. Marina e. Ela be zany madama fandao a. Fa misy inona neny avelao izy. Aza manohatra madama fa vao maika ho sahirana eo ianao a. Avelao mamanay fa maninona izy ho sotominareo ohatran'izao. Bebe a! Bebe! Tatia! Bebe a! Mandeana jerijereo ny zandrinao fa miverina eo ahy e. Tonga dia andrahoy ny sakafo dia mihinana raha taratara a. Naninona nareo keny nenay avelao izy. Mba iary zany re. Fihinana nefa no antony hitondranareo ahy e. Tsisy raha tsy nataoko na dia kely aza. Bebe vonjeo nefa tadiavindry zareo katraina. Mandehana iantoany mihitsy sefo dia aza melana raha tsy mitsotra amin'ny marina hatramin'ny farany a, dia mizaka ny vokatry ny ataony ihany. Tsy azoko. Leo mitahiry sy miara-miaina amin'ny mpamon'olona izay fa mandeha any amin'ny toerana sahazanareo any. Tsy ataoko vita mora nanaovanao anjanako a. Bebe a. Hoentoany mpamon'olona io sefo sao ho maty ripaka aby izay menakavy a. Tsy hamenatra azy koa ny anapozina tsy kelikely andreto zanandreto raha miakatra eo ny dozy-pahatrany ka tsy zaka antsony. Ny vadiny ary tsy nampiaohatra azy akory ny namono azoko. Andray ry mama. Ianao zany nao ambadika izao? Andao ry madama fa ela be zany a, any amin'ny birao mifanazava. Fa inona no ataonao aty? Ahoana no natafiditra anao? Ny karapanondro lezany netoko. Maninona? Manao foana mihitsy inginareo e. Tsisy mahafantatra nge. Za tsy maintsy nandeha taty fa malahelo anao. Tsy hitako izay atao ao an-trano. Sady anaty bary aho fa hatry ny alina zao ianao tsy ny sakafo. Misaotra sombinaiko a. Fa na izany aza tsy tokony nandeha taty ianao fa tsy sahaza ny taonanao ato. Sady maninona ny sasa manao zavatra ohatran'izany? Mba hafantatrareo moa sazy ahazo anareo raha tratra amin'izany. Moramora fa neny koa. Fitiavako aneny zany. Mitombina ny saiko. Sady sainge mitovy e. Tsy mahazo mandeha aty tsony ianao a. Aza matahotra fa tsy ho fatin'ny anoanana akory fa ny zandrinao karakaraina tsara. Za tsy fantatra hoe afrina no voatazona aty. Raha tsy saina le bebe ry neny. Tezitra amin'iny fotsiny izy dia manafay fa tsy ratsy saina izany izy. Dia ajao izy fa bebe anao foana. Raha tsy ratsy saina ve izy dia niendrikendrika ny neny. Tadaza sy tafinana n'le salade de fruits nataon'iny akory fa nylazay ny fanasiana pozina hono dia inona faty ny data. Afaka manam-pirofo an'izany tsika fa za matahotra ianao e. Zavatra tsy mitombina mihitsy no ataony fa velao hoany. Tsy misy marina izay tsisy eo. Zangary neny tsy afaka mijoro fa volombelona miaro anao. Oviana izany ianao vao ody. Rehefa milamina ny raharaha. Dia ataoko ahoana zany izy amin'ny rahavavy. Sady arenany mitomany foana e. Ianao aloha ny solon'ny dada sy neny mikarakara ny zareo any. Matoky anao a. Ka tsy haiko ngeny atao ry neny. Izay mbola tsy zatra sady tsisy dada tsisy neny zany. Nga tsy mba afaka angaviany zareo dia mba miara-mody amiko ianao e. Andehanao andeha amin'izay sao dia tonga le rasefo sarotiny be iny ka sao dia tsy karina eto ty ianao mitondra karapanondron'olona ity e. Neny atsitako azy atao. Ainao zany. Mandehana vonjeo ny zandrinao a dia aza vela rery. Tsy ilaiko ianao mandehandeha aty tsony. Mandehana ho a. Tiako be ianao. Ampitao any amin'ny zandrinao zany a. Neny. Mbola misy marina ve zao Andriamanitra zao zany? Adino ny fisiako. Mafy loatra. Maninona raha tsy niarana lainy taminao zay ry tsy resy a. Kay,
mahatsiaro izay takizay ary vady malalako nanaiky ny teninao ny anasarahana nono azy tamin'ireny. Zao ilay zanako misara noho ny tsy vity noho ny akasiparan'ny hafa. Mangatsiaka sady manainy taina mafy izany tratrako izany. Iza no hanome fanafody mba tonga taty ilay zanako fa tsy tao an-tsainy hoe mila lamba mba hirakofana amin'ny alina angeneny. Te hanaraka anao ary tsy resy fa tsy vitako intsony. Reraka saingy raha izany tokoa nefa nitateraka dia ahoana ny zanako. Inona ny ataonao ato? Inona ho any karokaroanao ato? Tsisy ahoana fa zato zazakely a. Mieritreritra angalatra. Dia tsonao polisy koa mandehany e? Manomboka sahasaha mihitsy nareo a. Sady tsy manaja olona fa be famaliana oatra ninona. Aporosehany volana dia maniratsira oatra izany. Bebe anareo nge zay e? Bebe bakoly ihany bebeako fa za tsy manana bebe ratsy saina ohatranao. Dia ale mandeha miletra sy misesika any fa inona no mbola ilafidafihana tantranoko ato? Trano dadanay ty fa tsy anao. Vao zazakely zao ty dia miady lova sahady. Zaza tositosiko ohatran'izany. Kay totosiza ay marary zany. Sao dia veriny ty fatseno ka za fa mingavingany tiany reniko izany. Ale mandeha any rehefa tsy tia azy. Na izany aza moramora ihany siza. Ka mbola arovana ihany ve? Mandeha anao ale mandeha any. Ka raha nareo miala sy mandeha miala ato amin'ny tranonay ato. Avy ty aty angany. Avy aty. Aza atao ohatran'izany. Aty angany. Marary. Za tsy zazakely ale mandeha any. Ary aty. Siza. Andriamanitra. Any amin'ny farany ambany izany vao mijanona. Jereo aingana. Ka izy koa nge mahay vava loatra e. Zazakely iny koa mianakendro ohatry ny ninona. Ary aingana ianao sao maninona any io zazy io. Ory mama. Ahoana? Avy aty nge ianao havita zano. Izy ary iny mirifatra mivoaka any an-tokotany iny. Ohatran'ireny tsy nanino ireny nefa ny lohany nandeha voalohany tamin'ilay vao tosika eo teo. Hafa. Iny ve dia tsy arary? Izy ary iny mirijarija be iny fa aza lefa lavitra ny sainy. Izy na ho fahatena aza moa maninona fa za le ho tafidipiditra amin'izany tsy tiako Avelao ny lambako. Risa misitona ny lambako izany. Fa inona ny ataony bodofotsiko eny ampovoan-trano eny? Ary veriko fanofy. Ahoana koa ary izany? Mety salena nofy teo ngamba dia voatsipako mafy. Ary izany toa tsisy olona nefa nge tena narefy eo an'olona tato amin'ny efitrano koa sa ny saiko no mandeha lavitra loatra ato ny varavarako kay mihity. Aleo matory fa oviana voaraina ny andro. Fa izy zao ka ho izakotry ny mamako no sahana dala amin'izao andro misasakala izao alelo jerena toa tsisy olona. Fa izy zao fa izy zao manany an'izao mipotra fa aza manao izay ahatezitra.
na tsisy olona mety atao manodidina ato. Izy zao Andriamanitra, fa iza no nanapika jiro nefa zay ety ambaravarana. Ny interrupteur nefa eny andofandriana. Izy zao misangy ratsy azy zao aloranga miverina eny ampandriana ingana ka. Isaron-doha dia inona tokony akararany kiboko. Za tsy ninana koatra ny vary ny riva teo. Misy olona ve ato Orsiza? Ianao ngany ato? Ho latsaka eto ihany no malotoko raha zao no mitohy. Fa iza ny ato Toky? Poritra rangaza tena tsy mety mivody marina mafy. Tsisy olona ngamba ato fa le varavarana no mihitsoka ka. Nefa tamin'ny atoandro ty tsisy olona. Tsy maintsy hivoaka ny atokotany amin'ity andro misasak'alina ity zany. Tsy maintsy raha amin'ireo ankizy ireo indray no nanimba n'io varavarana io raha azoko tsara. Maty ireo androany. Tsy vitako ny hiaritra n'izany mandra maraina ka. Mamiry firy aty ivelany aty izany. Aleo ataony atao dia miditra ka. Kay, tsy Jesosy fa iza koa ary manao antony vato be tony aty Mahazo tsara le tsy ilaivana azy ireny androany fa sady efa tsy mandamo mbola manakorontana ohatry ny inona. Ny fisiany ato aza efa manahirana mbola ampidinina n'izao korontana rehetra izao atao tanànako. Fa izany. Voraka be ny lohako. Aleo mamonjy WC dia tsy afa-metsika zany. Ohatra mifamatotra zany ny tongotro roa sady mavesatra be. Tena tsy afa-metsika. Vonjeo maty tena nataony mpamosavy nahita ngeza alina. Fa ahoana? Tsy haiko hoe tsy nahasoto tamboho ve ny ody ratsiny sa ahoana. Ratsy zany angamba maty lalaoviny mandra maraina tany atokotany. Ka tsy azoko mihitsy koa nge hoe inona no molamolanareo nivoaka tany amin'ny ora fivoahan'ny mpamose. Mahanoatra raha noho hoe tsy misy WC atao tranoko. Ka efa hoe narary Ary moramora aloha fa mbola marary be koa nge ny lohako Tsy haiko hoe ny famotona ve zany ny mpamosavy sy ny matoto omaly any nampijaly antsika. Zay indray indri. Enao manko tsy noa mihitsy Matoto zany tsy misy fa ny saindry mihitsy mandeha lavitra loatra. Sa ary ve zazakely tsy hanavaka ny nofo sy ny zavatra tena ny ainako fifa sy mino ny fieritreretanao Ka taiza ary indri no fo tena nahoana. Teo ambony fandriana ka efa miteny fa tsisy zany fa aza mamorona zavatra hafa. Firitaona petrahana tatsika tsy nisy ninina ka zao vao hoe matoto. Rehefa ianao no mitantara dia miaino sy mino fa rehefa za dia terenao tsy hisy tsotro zao fotsiny. Ka ndry ary ve zany nahita an'le matoto omeo pirofo ary Ka ianao koa moa ve zany nahita maso an'izany mpamosavy zany aiza ny pirofo? Avelao zany ho any fa tsy zany ny adika hevitra eo Ka ianao manao vaindralatsy mba marary tsinonako. Ahoana ihany koa aloha ny amin'ny volana Efa 2 andro izay iny ny voatazona tany. Mahafiatoka be. Mila mitady fika avy fa tsy afaka mitazona azy mihoatra ny androany tsony hono zareo. Sady azo atao no mitazon'olona mihoatra ny 720 ora. Tsy haiko izay any aloha fa ny fantatro fotsiny dia tsy misy tsy vita ny vola Ary manam-bola ihany ianao rehefa hanaovana kolikoly Ny peratra mariazina izy dadanareo no namidiko. Atao inona tsony koa moa ireny Misaora azy izy an'Andriamanitra vao tahiriko ela be tato inoko.
Zaza mba hampiresahany. So dia verinao fa tsy hitako azy ianao sy rahajery ny resaka manginginy ireny. Mbola mieritreritra ny any ambady nga ho ny bebebebe. Ka rehefa tsy handeha vendry tsy handeha ahy e. Arakelikely azy ny maso hipotsaka eo ty vao maso adiridiry ty. Raha za aloha ianao matahotra ihany. Ianao zao le tonga amin'ny fitenenana hoe mamono biby tsy mahafaty. Raha manitatra ve volana iny dokotera namoaka amin'ny valiny fitiliana iny aza tsy hitopokany. Mangina fa marary ny lohako ka tokony tsy nanaiky namongarana ny razana ianao dia ny lamina sy ny zotra araky ny ilavanao azy ny zavatra rehetra. Efa niezaka fa tsy izany tompo teny farany e. Sady aza manampy ny aretina ndohako manetsetra ny zavatra tsy vita sy tsy afaka natao eo e. Fa olana zao no ilaiko. Irao raha jery dia vitako. Aza mirediredy sao vao felako ny tamaina eo ndria. Ka nareo na samy efa antitra aza mifanentanako. Ka tsy izany koa ve moa ny ao an-tsaina izy iny matoa mananto-kantona anao izy iny a? Tsy mody androanga mamanay? Tsy efa andalana ve izy zay e. Zay tsy nahandro dia tsy nandeha. Nandeha hivoaka rivotra kely aloha zaka. Ohatran'ny findra taty amiko koa ny aretina andohanao. Fa misy inona e? Inona no ivandravandranao aho ohatr'izao fa tsy tonga dia tenenina izay tiana tenenina. Fa maninona ka izay ny tsy tianao mihitsy e? Lalina izany fanontanianao izany a. Ka marina zaniko. Bebe an'olona rehetra tia ny zavokeliny daholo nefa izay ampijalianareo foana. Fa taiza kosa ary any nampijaly anareo e. Jereo any eny ka drainao. Izay vononao foana. Aza fangaro kosa aloha ny fananarana sy famonoana e. Tianareo matoa anarina sy bedesina. Tsy hitsitsiana rotsakazo. Tiako nareo fa nareo indraindray mamingavinga sy tsy manaja loatra dia lasa masika indraindray. Dia maninona ary ny nenay ka drainao? Diso aloha tamin'iny. Everiko fa tena namono ny tsy resy izy. Marary angezany maty sanako sandry toke. Tsy tiako iainanao zany any aorianany fa mafy zany ray aman-dreny mandevy ny zanaka izany. Anaka tsy te ino ny saiko satria olona efa tokony ho sitrana ny fahitako an'iny tokako iny dia matampoka teo. Mitady ny marina fotsiny anaka. Teneny ve dia hanao an'izany hozy izy ianao ka? Ka na hivola na isiza, nizaniza ny ayahiako namono azy dia tsy maintsy nataoko andreny. Efa voaporofonga efa tsy meloka amin'ny mamanao e. Efa ody izy. Mamanay mihitsy izany ny tsy tianao. Tsy misy an'izany tiana na tsy tiany izany ho aho. Ny zava-misy no mahatonga fifandonana matetika eo aminay. Raha misy ny tokony hiteny hoe tsy tianareo dia izay. Mba rary ny ve ozy ianao ny androahanareo anay ato? Izay nge tsy mandroaka anareo e. Ka rehefa midinareo ty dia tsy maintsy miala ato izay e. Sa ho amidinareo miaraka amin'ny trano izay? Firy taona izay teto. Tsy manana afa-tsy tinga izay e. Mety hoe andadanareo ty fa za ahoana. Fa iza ny nanabe sy ny taizazy hatramin'izay e. Fa za inony? Mamanko. Dia maninona ny tadiavinareo ahilika nefa? 40 taona niaritra tato. Ohatran'ireny fereta amin'ny mamanareo tamin'ny tsy resinareo reny. Dia rariny kosa ve izany ry toky a? Tsara ho amin'ny fotsy miangatra aloha. Efa tsy andronay mihitsy izay hahatongavanao. Fa maninona ny taraiky be? Nisy taratasy maromaro nikarakaraina. Moko nitohana be ny fiary. Reraka loatra dia tsy navita nandeha tongotra tsony. Ary aiza izy miravavy? Milalao any zareo teo? Nikarakarainao tsara ny zandrinao tamin'iny tsy teo. Eniny any. Tsy nadiditra dia vao maika natezitra ola-tsato indray ve? Endry be zaiko. Ary tsy miandry ary bebe bakolo fa tonga dia lasa. Tsisy mitaiza ondrina asa dia niala aloha izy vao fantana eo avy ianao. Tonga eo n'izy rapitso. Fa ibebebebe koa ngeriny iny lasa tsara fanahy be e. Zany? Tsy be desiny tsony izay fa lasa tambatambaziny. Mampalahelo kely izy rineny a. Mampalahelo izy satria ny alamaina. Tsy tratra ny tanjony na dia nikaroka an'izay fomba rehetra azy izy. Tiange ho ntsika e.
tonga soa amin'izany tanàna ry vola. Efa menomenina ohatry ny reninindreny ny zanaky ndrita ato. Ndrita raiky tany. Mandehana aloha ianao mijerijery azy brahavavy fa neny iresaka amin'ny bebe a. Eny ary neny. Jerijereo mihitsy fa somary maherisetra ny zanaky zareo ao ambadika ao a. Tsy tiako mantsy raha ifandromoromo sy fampiatsara velantsitsika nefa iara-ianato ihany. Aleo miresaka dia mitady marimaritra iraisana. Zany mihitsy ingeny nanapahako hevitra andeha. Andeha? Ty trano ty mitsiarotrareo ka mahatonga naonanao anay andreny. Io fa tsy maninona. Foky amin'ny foky manontolo tsy misy arakaraka. Tsy azoko tsara ny tianao tenenina. Zavatra mazava sy mahitsy be izany ve dia tsy azonao raha matoa beby a. Raha pitsy ihany izay dia hialato fa za matahotra. Afaka mifalina reo. Fa maninona? Ianao ve no nametraka an'izany fanontaniana izany? Tsy hiadilova aminareo anjanako mihitsy raha hijaliany. Mafy nge raha matoa beby izany mamela ny zanakao mbola minono mandritra ny firy andro izany. Tsy tiako saina akory ny fijaliany taty. Ny sara noho ny tsy fidy ny zanako. Vola, aleo aloha zava fa... Ny zanako ny saika ny varotako an'ity e. Saingana hitako olana taminareo le izy. Tsy zava-dehibe noho ny mitoetra eo anilan'ny zanako dia hafelako any. Saingy tadidio fa misy farany zavatra rehetra. Ary ambony fitoetra io Andriamanitra io fa iva fijery. Tsy ho zakanareo ny alahelo kamboto. Vola! Vola! Andraso aloha! Vola wa! Fa inona koa ty mahataitaitra anao e? Ka everiko fa ianao zany manakorotana any ambony an'izany ka ianao tany ivelan'ny taniko. Tonga indray. Tsy minindray ianao a. Efa impiry ny teny taminao fa zava-misy zany fa tsy foron'ny saiko izany ho a. Marenina aloha ianao amin'izany rediredinao izany dia atonga lano ny sofina fa ilaza vaovao mahafaly a. Marina ny teninao fa antomola tsy misy ilana aza le rajerin-dozy iny. Ty aho ny izy. Sitrany raha hiaraka hanorina fiainana vaovao hono izay. Fiainana vaovao eo ampiandrasana fodiana ve? Mangindry. Zange efa niteny fa ianao ny tsy nino e. Ohatr'izao anaovanao azy ao mihitsy. Impiry miteny fa misy matotoa ty trano ty. Isan-kalina izao mandray olona mandehandeha any ambony ihany foana. Mivezivezy ao amin'ny tohatra. Ny areti-tsainao aloha aza afindra ty amiko mihitsy. Ka marina izany ho a. Iza koatra tsika ny olona ato e. Sana najanona ny volany zanany. Zany eo ihany fa miomana ianao. Anambady ny reninao. Ary samy antomola ihany ka ianareo zany rehefa nataoko ny fandinianako. Tsy miandrela raha matoa fa vonantsoko dia avy koa dia tonga ho ilay iry izay. Olona ohatry ny reny ve dia ho avotsitra ry kiala. Rehefa tsisy aka ny zanany dia aleo ny reny ny andeha. Tsika kosa ako. Oka kosa aloha azava fa tsy hoe tsy misy paka fa mbola tsy sendra ny tiako fotsiny a. Tandremo ary fatra-pifidy ny manganana eo ka ho sendra mangidy tsy telona ko. Mangidy ve mo isy oatra niny lozitra iny? Na malozitra iny na maninona, manana maha izy azy. Ary iny ny azo antoka fa hanavitra ny fiainantsika ka moramora ny vava. Ka efa tena tapa-kevitra nambady izany ianao mo? Mazava loatra, sady efa namidiko aminy ty trano ty. Mody lazaina hoe vola ny tompony fa atsika ny vola. Tsika nefa tsy miala fa miara-mipetraka amin'ny ato ihany. Dia tsy menatra ve ianao hiara-hipetraka amin'ny ato? Ahoana no vavan'ny olona sy ny fianakaviana amin'izany? Fa ny vavan'ny olona nga mampiditra sotra ty ambavako e. Dia izany azako. Tsy misy raraheko an'izay fianakaviana tsy mamelona zany. Fiainako io dia izay hitondrako azy. Mangarangarana fotsiny ny azo mbotazana atao fa tsy mandray anjara fototra. Marary fo ihany ny azo ny atao rehefa tsy mahazaka ny fandrosoako. Mba inona ary no nitiavan'ny dadako anao ty? Nanahoana loatra ny fiarahamoninareo tamin'izany fa olona tsotra sy be fitiavana ary tsy tia tena fitadidiako an'izany dadako izany. Mifanohatra be amin'io toetranao io mihitsy. Dia loasy mandany andro mieritreritra an'izany eo fa tsy izay ho fiarahamonina amin'ny rajery ny sanasaina.
Raha mahazo ny vidin'ity trano ty antsika ry mama dia aloha tsy mipetraka ato fa mijery trano afaka. Tsy te hipetraka ato tsony aho. Tahaka ninona ny vava natao tamin'ny vola saika hivarotra ny tiako indrindray no hanondrana eo. Zara aza le anto-dahiny tsy androkantsika. Mitovy any tsy namitsika ihany le izy amin'izay e. Ka azo atao fatany fotsiny tsy hany vola tsony ty raha izanyko. So manatena tombony ka ho atombony eo. Dia inona ny nananareo vary? Efa niteny hoe andraso fa vetivety ihany dia tonga. Lanjaiko le vitanay maliny dia nividananay mofoanana. Iny ve nisy ohatrin'ny akory? Nampalahelo tato nareo. Nisy varahana kay tao anatiny dia betsaka ariko. Izany? Mbola navidy tovakena sovy atao laoka hariva azy dia efa nandrahoako amin'ny varitsika. Fa maninoneny mitomany? Teny reso aneny hoe ditsoko. Dia raiko azy zany. Matsiaro ny rainao foana isaky ny enao misikotra ohatr'izao e. Dia mampalahelo aneny zany. Aza matahotra ianao fa ranomasim-pifaliana iny fa tsy alahelo akory ka. Matsiaro sambatra sy mirehareha satria mananjanaka mendrika sy tsara indrindra eto tany. Jerenenty. Inona? So dia mba afaka velarinao ambony tafo amin'izay tsy mitete. Sady ngezy ity mitsondroanay teny an-dalana. Tsy tiako mihitsy mandrian'izany nareo mitsindrotsindroka izany ka. Ekena fa sahirantsika fa tsy katy raha mimpitsindroka kosa na dia izany azy. Ka ilayntsika ilay izy fanotrantsika nge mitete berina eny e. Eny e, ilaina aloha ty e. Misaotra nareo rakizy tsy rerina eny. Da ohatra petaka tsika e. Za miakatra sao vao maika mitete io raha vao neny manitsaka azy. So dia nifandriana mihitsy nefa ny tsara afindry. Ka lasa mibahana varavarana be nge. Ka tsy hay ty raha sarona ny ao na tsiko. Mijaly tsika tapaka torimaso lava sy miara-matory amin'ny koveta. Fa rehefa mahita fidiram-bola tsara kokoa neny nijery trano afy tsika e. Miafiafy kely aloha. Eny e, fa andao aloha andramany ity ka. Za sura fa atony nasiny an'izay. Ay zary. Oay le ty e. Tsy hitako iny. Ndrekaka io. Ho taitra eo ihany le mpivady vao manao torimasonja zao. Aleo aloha mitandritandrina ka. Ato anatin'ity vady ity ngamba. Oay izany vola le ty e. 3 miliara 500 ariary no nividianany rajery an'ity trano ity. Ary aleo tsy andany andro anisany reto fa aleo tonga dia tateriko reto so dia ho tratra ny ramatoabe eto. Efa mirahira raha teo ianao ry mama malala fa azo antoka ny fiainanao miaraka amin'io antitra be io ka aleo mba ho akosy reto a. Aiza reto no atao e. Mifoana ry mama malala fa ianao ihany nampirisika sy nampianatra ho fetsifetsy sy hitsinjo ny tena aloha. Ozy ianao izay hoe jeu aloha vao to dia mampiatra izao. Ary aleo averina tsara ohatrany tsy nisy ninona atao ambany ato. Tena enjana izany oran'izany a. Aleo miankatraingana amin'izay so dia tapaka io indray ny jiro. Raha taitra eo koa ny enjana ho gaga hoe maninona ty amin'ity andro misasakanina ity. Andriamanitra, mivonon-tanatana be ny varavarana.
Fonjeo! Miakatra any amin'ny efitranoko. Ary toa misy aloka mainty be io mibahana amin'ny tohatra io. Tena bahana ny lalako. Tsy manofy aka. Tsy mamorona ny eritreritro fa zavatra tena misy izao. Toy ny lanitro. Aiza ary izy ianao e? Izy ianao mampitahotra ala avy io? Aza manantona Traikako inona ry ny ataoko hoe hivoaka tsy hay hoe miandry ao an-tokotany ao. Izy ianao e? Misehora lehilahy fa aza manafy endrika eo. Tena matahotra marina. Ohatry fangalany tsy resy izany. Tena ohatry ny hoe izy mihitsy io. Aza manatonao tsy matahotra anao fa tsy ho zakanao no mety ho ataoko raha manakaiky ahy ety ianao dia miteny azay. Tsy misangy aminao ne ahy e? Miala ho ary nazerany rivotra le sarany tsy resy ny antona teto. Fonjeo! Fa inona ty ataonao? Boziniko faty fa manirikiry ny fiainako. Leo Sahady ve? Ary ndry ty ve marary? Tatoato izay to ohatry malazolazo tsy mahavateny izany. Raha zao tsika mianaka no mivoaka dia lazay ny olona fandrindray ny reniny. Hoentiko ela teo siramamy io ka. Siza! Siramamy! Fanakaiza mihitsy ny saindry ty e? Fa inona? Siramamy io akaikindry io. Ao akako azy fa tsy manoatra no maniraka zaza tsy nateraka rangako. Loza namena eny eo fotsiny. Ao ndrika mandana mandeha any rehefa tsy hanampy afa manalokaloka ohatry ny drazana tsy hita eo fotsiny. Fampina amin'inona nefa ianao e? Ory mama, aza mba manaonao foana sao dia hanenenany. Miteny tsara izay io? Zaho aloha ry mama tena tsy te ho voasarangotrangotra amin'io mihitsy Mody mitapy tsy mahalala ny ninona tsikako. Zahay saona be tsy misy ohatran'izany. Heverinao fa adala moa izany ny havany tsy hahafantatra hoe pozina ny nahafaty ny havany. Sady olona mahitahita ireny. Dia atao hoe namono tena izanyko. So dia heverinao fa tsy nianatra sy tsy hahatakatra ohatranao daholo aza ny olona. Ary izany fanambanimbandry siza fa tsy zazakely ohatranao akory Mametraka ny tenana olon-dehibe ve ianao ry mama dia manao zavatra tsy ampiheverana ohatran'izao Maninona re raha tsy nivadiana fotsiny le olona rehefa tsy tiana dia vita Raha tsy nanambady an'io heveriny ndry fa tsy tari ambany tonely ndry no mipetraka ohatr'izay. Bozaka sy kivarivary fotaka no hoan'ny ndry tsisy vady mamelona io. Ka efa safidinao angela izy dia tsy azoko hoe inona ny tsy nieretanao azy hatramin'ny farany fa tsy mampidi-bingo ohatran'io Dia atao ahoana izao io? Ka fatokisany ihany nanomezany hafeno ny vidin'ny trano. Efa mba nandrinandry ny saiko hoe mpivady izay dia milamina. Nefa izao za ataka eny amin'ny faty taratasy indray. Izao sady azoko ny vola no mijanona ho any trano. Azo indry izany Tranondry vola. Efa nilaza sy ny lokaloka iny fa tsy hakan'ity izany intsony Hiaro anjanany io ny izy. Aleo fa anao taratasy ara-dalàna ihany izay sao hivadian'le kiala mitapy iny eo indray Atahoana aloha ty fatimbadinareo ty fa afaka miandry izany Sao dia misy miditra tampoka eo manko. Ary iny any amoron-drano any io ko atahoana indray Ka raha misy mahita sy manao autopsia dia ahoana? Ngako olon'olom-poana izy io na tsy manam-pianakaviana ka ho arianao fahatany ny fatiny. Sao dia heverinao fa manana kibo itelemana an'io aza ny rano. Ohaka izay ny fandatsahndrifa izao aiza ny anarianan'io, izay izao ny vahaolana hita. Ka aiza ary ny alalako an'izany
tokony nampidirina tao an-tsainao meloha izany zavatra izany melohany naminonao azy, sady ahoana koa moa izao ny azakatsika mianaka ny trozona be io. Mandana aloha laivo le antsy fitetehan-kenana azy antsy lehibe indrindra nanantsika ao dia hitondrao an'le koveta be fanasana lambo reny koa. Le vato fanasana antsiny koa sao dombo le antsy dia fa ataonao ina dolo izany ka tsy maintsy tetetehana atao tsy misy mahalala hoe olona tsony io vao afaka arina zarazaraina dia arina any amin'ny toerana samihafa. Andriamanitro, ory mama, ahoana tena sao dia tsy hainao azy ity. Biby ianao fa tsy olona tsony. Dia misaora ianao an'Andriamanitra fa mbola mamelona sy mieritreritra momba anao mibiby olona hatramin'izao, na dia efa ianao aza ny tokony ianao an'izany ho valim-babena. Mandana ho lohany sy ny ratsambatany ihany angamba ny tsy maintsy haleviny ao tokotany. Fa maninoneny mangovotra be? Aleo ara-piko an'ireo ny lambaneny. Sao dia anao blouson aloha Oaka izao fa tsy maninona ka. Torokely fotsiny azoko aina fa reraka. Sa niverina andrehatra-afo aloha izany anaovana raha mafana ho an'iny? Oaka izao fa mandany saribao fotsiny. Sao dia tsy ampandrahoantsika sakafo hariva eo ny ambony aoko. Kaninany milaza mangatsika nefa ny andrineny aza mamay be. Otrysana fanafody eo amin'ny tsena vao. Tsy hanome izany nareo fa aty amintsika mbola misy volana inge. Aleo aloha za tory. Raha tsy mifoha dia avy hatrany dia mihinana sakafo nareo. Eny ary. Karakaroa ny zandrinao ito tsara ny trano dia matory. Izany Eny tompoko. Za tao an'izany miala. Za tao an'izany aho tiako nge ianao malala. Tsy marina izany. Rajery maty fa avelao. Rajery nofo ratsy kay. Nofo tena ny ainana. Ohatrandreny mbola marary be ny tendako kendainy teo. Aleo aloha isotro rano fa tsy zakako izany tendako izany ka. Enjan'izany. Andriamanitra, toreo daholo le antsy sy fitaovana nampiasaiko tamin'ny tetika ny Rajery. Fa tsy navariko tany anaty rano daholo ve moa ireo Inona no mbola ataony ato? Andriamanitra, tao tsy mivoha ny varavarana. Izao tsy misy mahatotoy izany ato fa voazy ao ambadika izao. Siza, voa ity. Za dalaina. Ato an-dakozia. Iza mandehandeha miaraka amiko izany nefa ny varavarana mihidy. Vonjeo! Siza! Fa maninona no ampitsaliana ohatran'izao? Inona no nataoko? Tsy hipetraka totsony manomboka raha-pitsoka. Sady izay fa manam-bola. Androany alina sisa ny farany hijaliana ohatran'izao. Aleo le raha matoa be io ao.
Iza no misitona ny lambako teo? Tsy hijanona eto tsonana ray segondra aza. Zo fa miasarina ilay taksi iny. Alainaingana vola dia mandeha. Miala tsiny aminao ary sisa fa eto angamba ny sampanana tsy maintsy isarahana. Ela loatra kosa ny zakako anao izay. Aleo anao fiainako na efa tara loatra aza. Izao betsatra ihany izany volako izany. Andriamanitra, fa aiza ny vola rehetra tato? Tsisy vola tsony fa tsy andrimbona volam-pamangina tsony. Takimile faty amiko daholo ilay izy amin'ny alina. Tsy mahazo tia tena. Inona izany tenenina izany? Tsy azo ataony manara-loha-paty. Tsy resy mifona. Fa inona koa ny anty e? Siza. Taoniko misizasiza fahatany. Tsy ny fahalalanareo ny anarako akory ny anoho ny tononany azy eo a. Sa matsiro be ny anarako. Andrekiaka ianao. Mama! Mama! Ao aloha fa hoentin'ny zareo izy. Hoentina izy anefa mama. Afaka miresaka amin'ny tsy polisy itsy ve ianao? Mama! Siza, ao tsara ve ianao izany? Hoe maninona? Itsy resy? Inona mono anio? Ianareo ve izany? Zokinay. Izy ihany namono reny. Tsy mba tetetety oatra ny nanaovandrabofy andrajery malalany koa azako. Fa le vidina trano le vidina trano. Mety le izy tsy nandrombona koatra ny mahazaka fa tonga dia ny foako daholo koa ny nahafaty azy a. Dia zavy izany namono azy. Kosa takan'izay izany nandrombinako ihany e. Sady rimborimbona oatra ny mahazatra dia tsy nisy nahatsikaritra. Diso ve izany sa? Mama! Mama! Mifana mama! Milama kosa rineny ary izy ilay olona ao an-tokotany eo. Mba ialantsika amin'ny fahasahiranana dia nampanofaiko ny trano any amin'ny farany ambony. Mbola vao mieritreritra hoe ho ampanofaina koa ve ilay rihana voalohany sa ahoana? Maninona moa raha ampanofaina andra neny fa trano be ity. Na ny ato ambany aza ve tsy misy hevitra tokony ampanofaina koa fa lehibe loatra nge raha hipetrahantsika fotsiny. Za koa aloha nieritreritra n'izany fa aleo aloha andamina tsara tsika e. Eny ary. Miverina mianatra amin'izay ianao. Dia tsy amidiny ny indray izany ity trano ity. Efa tsy nieritreritra nyity tsony aho no niverina teto tanàntsika ko amidy ahoana indray ary. Noho ny tsy fidy ny saika nandefasana an'ity. Saingy efa azo lazaina hoe milamina sy mipetrapetraka daholo ny zavatra rehetra. Tiangeny mba hanolovana velan'ny dadanareo anareo dia aleo tsy kitikitihana. Sady neny efa tsara asa be.
fa maninona raha ny ambonitsika no mipetraka dia aty ambany no ampanofaina roneny? Tsy mety satria tsika misy zaza manjary migodogodina dia manemba fiarahamonina. Fa mampalahelo be mieritreritra hoe lasa daly totosa izy roneny. Tsy ho sitrana intsony izany izy iny. Tena tsy haiko. Aza mieritreritra n'izany aloha e. Toko kosa zavatra hinan-tananao ve dia alatsaka fotsiny tsy ao-anio e. Azafady fa variana dia grisa le izy anie. Ianao dia mahita tenenina foana. Rofy aingana io. Tompoka. Fa toa misy gorodona mipetraka fotsiny ity. Dia vao maika esorina tao inona e. Oay. Fa inondreo? Oay, vola be. Jereo neny. Andrekakio. Eo e. So dia sandoka. Tena volo io roneny. Anizy reto. Fa maninona atao ato? Totoa zao mety avaly an'izany nefa izy lasa dala. Bebe indray mety efa nintsana izay nofiny. Tsisy afaka ny amaly atsika. Dia atao ahoana reto e? Dia ampiasaina amin'izay tokony hanaovana azy fa ho atao ahoana amin'ny ahoana azy e. Atao trantsika nge io e. Sa hoariana ny tenenitenenina. Enao ty norenesinao teo rimbina nosoratany haingony fity ireo nanome ainany tantara anjary liva tahina nantenaina ony miazany iriny lemek ary saloy tovyrazana mamonjy ny nandray feo ony miazany irina nanatotosa